Misy hatrany ny fivoriana hoeto mandamina isan-kerinandro iarahan'ireo fokon'olona komity pokotany ary ireo mpitandro ny filaminana. Io ny nambaran'ny Sept fokotany ao Antanimalandy nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana mba hisorohana ny tsy fandriam-pahalemana. Tombony lehibe ho azy ireo nahazoana ilay poste avancé satria dia milamindamina amin'izao fotoana izao ny tanàna. Taorian'ny nahazoany poste avancé tety Antanimalandy dia misy fivoahany be lehibe satria nangingingina kelikely ny mpanao ratsy nisy ny fandriam-pahalemana moramora fa tsy tonga dia nandro fahizay satria villa ty dia tsy homandry fahizay mihitsy ny tanàna fa amin'ny ankapobeny dia milamindamina. Tena von'ny fokontany tena dia miezaka mihitsy manao fisorohana izany ary miara-miasa akaiky ny tokony ndraiky fandriam-pahalemana ny polisy izay magnodidina ny fokontany misy anay eto izay tahaka ny Tanambao, ny Tanimasaja, indrindra many eto Antanimalandy. Miara-miasa zay zany, zay koa misy lamina matipaika ataony ato amin'ny fokontany. Isaka alakamisy de semaine dia zay mivody dia miantso ny mpitandro filaminana manambara hoe zao ny vaovao nandalo ary zao ny dingana ataony ato. Raha tsy haivina dia atamin'ity volana ity no nametrahana ireo mpitandro ny filaminana ireo ao amin'ny fokontany izay misahana ny sektora miisa 7 ahitana ponina mahery ny 3 arivo sy 4 alina eo.